Vao iny anivon'ny faritra indray kosa dia tsy nisy velively ny fanodikotonam-bola natao teo anivon'ny faritra Anosy hoy ireo ray aman-dreny toteny ao amin'izany faritra izany ireo ray aman-dreny toteny Antanosy zany fanaratsiana no misy izay fafy amin'ny lehiben'ny faritra amin'izao fotoana izao hoy ireto ray aman-dreny toteny ao amin'ny faritra Antanosy ireto. Namoaka fanambarana ny ray aman-dreny toateny Antanosy manoloana ny vaovao mikasika ny fanodikotinam-bola tao amin'ny faritra Anosy. Mitsipaka tanteraka ny fisian'ny fanodikotinam-bola izy ireo ary nambara ny fanofanosora-potaka ny lehiben'ny faritra Razafindramaro Tanzaniana Julio Piero no nisy. Nanaiky kosa ireo fa itompokilay Arbo izay filohan'ny ray aman-dreny toateny Antanosy no nampafantatra ny birao mahaleo tena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco amin'ny tsao sy resaka inony amin'ireo mpiasan'ny faritra fa misy vola voahodikotina eo anivon'ny faritra Anosy. Tamin'ny anaran'ny Armand manokana no nanao taratasy fony fahavelony fa tsy ny mpikambana ao anatin'ny ray aman-dreny toateny Antanosy hoy ny fanambarana. Saingy nisy avy eo ny taratasy midika teny frantsay nampanaovina soniny mpikambana sasany. Noho ny tsy fahalalana ny dikany soratra dia nanao soniny ray aman-dreny toateny roa. Niniana paritaka avy eo ny taratasy entina anaratsiana ny lehiben'ny faritra Anosy hoy hatrany ny fanambarana izay nosoniavin'ny solon-tenan'ny ray aman-dreny Antanosy. Anisan'izany Randria Tsirebaka Isoja, Mora Felexi, Mosa, Manelo ary Ralody Jean.